Dia fandraisana fepetra ihany koa Madofilo. Ny zavatra misy moa dia mampalahelo ihany le izy satria efa tsy zao tsony ny atao hoe politika. Efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina Madagasikara. Dia ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsoana ny firaisan-kinantsika, ny fiombonam-po, ny fifampitokisana dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo polisy sy gendarme sy tafatsika reo mba hafantarana, mba hatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Zay no anaovana iantsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa izay efa nanao ny ainy-tseo zavatra nanomboka omaly iady amin'io tsy fandriam-pahalemana vaovao izay noforoan'ny sasany eto amin'ny firenena ty dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa. Misoa fianatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zaza very dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba hafantaran'olona misy zaza very any mba hafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Hoantsika rehetra zay manana renseignement, manana information mikasika an'io zavatra io any aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra na mampandre anay izay manana ny contact anay mba hafahantsika miady angakaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Raha ny vaovao rainao dia Madofilo eo amin'ny firy ny tsanganisy mitovitovy ve le fomba fanao ny ireo tsanganisy io zavatra nisy io ane efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017 2018 dia za tsy teny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy nisy fa efa nataony zareo io tamin'ny 2017 2018 ny antota nisy zay misy eo dia tsy dia haiko loatra ny teny azy eo ofisialy satria hainao manjery zay mampanontany tena ihany mamoaka azy ireny voalohany ary zay ny anisany mampalahelo koa misy anao manjery miandry mihitsy mba tsy tenenana hoe miraitsikombako le olona ve sa ahoana satria izy no mamoaka an'io voalohany ohatrany hoe faly rehefa misy zaza very rehefa misy zaza misy mamono dia izy ny voalohany mamoaka an'ireny dia tsy haiko ny teny hoe tena antotanisa tena marina very ny antotanisa paritaka enireny fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita dia 17 efa nahafantarana ny fiverenany sy ny misy an'ilay titelo zay lasa reto moa zany ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra io sa tsy misy anjarany mpitandro filaminana moa mamoaka an'izay ato mba hanazavana ny saitsika. Mety misy ve ndreo Madofilo ohatra hoe ny fidinan'ireo mpitandro filaminana amin'ireny fokotany azo lazaina hoe enjakinjana reny? Efa misy le izy amintsika miteny zao nanomboka omaly efa misy dia zay no ny antsoko nanaovako antsoavy teo mba hiarahantsika miasa amin'ireny mpitandro filaminana efa midina reny manao antsoavy koa mpananganana ny andro masom-pokon'olona. Ny andro masom-pokon'olona isaky ny fokotany raha eo amin'ny fiadidina ny fanaovazana ny repoblika dia vonona
hamaty vola andreny andro masotokon'olona reny mba hivorony maharitra fadia tany mba ho tsara kokoa moa zany ny vokatra omena. Fandra-panazavana kely makasika ny vonola halajaza isan-karazany araka zemba kely takatry ny tena zany. Izy io zany rehefa tena dinihina misy olona tena hoe ambadiky indreo rehetrarehetra reo zany. Io zany tonga de hita mihitsy zany fa mbola ho avy moa ny fotoana iavinja le hoe investigation lalina zay zany. Satria raha remarquenareo ngambany talohan'ny resaka SADC io zany mbola tsisy an'io zavatra io zany. Fa nanomboka nipoirany le débat makasika ny SADC namoaka le SADC avy any hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao, de nanomboka teo amizay nipoitra io resaka fanakorontanana saim-bahoaka io. Ka eo indrindra zany no tiako hitondrana fanazavana amizao fotoana zao zany. Araka ny analysiko manokana de te ametraka zany reo le adversaire politique ny fanavaozana, zay ny mahavoalaza azy kokoa. Io zany tsy mifidy io na olon-drajoelina na tsy olon-drajoelina, fa rehefa manohatra fitondrana fanavaozana de ireo zany no azo kajiana hoe tena ambadika ny zavatra io direct zany. Satria zareo zany te ametraka hoe tsy milamina ne Madagasikara, tsy voafehy ny fitondrana fanavaozana ne le Madagasikara, tsy voafehy ne le insécurité. Atao zany le zavatra iteraka panique généralisée ho an'le vahoaka, satria malaza koa moa tsika malagasy olo mora mipanike zany. De atao zany zay zavatra zay zany. Tsika manko tsy zatra maina amin'ny fampirorona zany, tsy ohatran'ireo le tany arabo, reo le any a Gaza amin'ny tany islamika reny, tsy zatra andreny tsika. Fa tsika zany zatra filaminana tsika zany, zatra filaminana tsika, de vao misy zavatra kely zany tsika de mora taitra, mora mipanika. De fantatry le hery avy any ivelany any zany zay miara-miasa am'ireo olona reo zany hoe zao ny ataontsika, de zareo amizay zany aveo amizay mampiasa tous les moyens izy anatin'izay mety manakarama olona izy anatiny ao, maniraka olona izy, de manao action le olona zany. Mazava hoazy tsy mpaniraka ary eto an-toerana ny olona ataontsika hoe intermédiaire entre le any ivelany, satria mazava hoazy ny tena cerveau tsy maintsy any ivelany fa tsy possible ho eto. De manao action amizay zany le eto, ny mampalahelo de le tsy manantsiny no victime anatin'le izy ao. Raha misy ny tsy fitiavanao an'le fanjakana fanavaozana de tsy tokony any am'le zaza tsy manantsiny, any amin'olona tsy manantsiny no anaovanao karazana zavatra ohatran'izay. Ny tena mandreraka anatin'le izy de misy vidéo nataony Cynthia zay any, misy vidéo nataony any hoe izy io te hijanona ela be amin'ny fitondrana ny colonel Mikael, de io varira io no atao sorona ohatran'izao n'importe quoi be le izy rehefa tena dinihina zany. Satria efa presque 5 ans nampisy an'io resaka famonona varira io. Fa le halatr'olona ty zany voatsela zany ty, io le halajaza io zany. 5 ans nampisy halatra varira io fa presque 5 ans. Tsika mahay io zany teto talohana zany. Tam'izany fotoana zany Rajoelina efa teto. Ka inona zay fahefan'ny colonel Mikael tam'izany? Tsisy. Mbola miaramila kely izy tam'izany. Ka mipetraka le fanontaniana hoe mitombona hoe le analyse hoe fahatongavan'ny colonel Mikael teo no nahatonga n'io resaka vono varira io. Efa tsy izy aloha zany accusation gratuite zany zavatra zany, satria mbola tsy teo akory ara ny filohan'ny fanavaozana de efa nisy io famonona varira io, efa nisy ny fanaovana herisetra amin'ny varira, efa nisy zany, efa nisy anaran'olona tamin'ny fotoan'andro vao tonontona tanatin'izany. Tsy mbola nisy resaka makasika filohan'ny fanavaozana ary tsy mbola nisy nanofinofo zany mihitsy tsika na jusqu'à tamin'ny 2025, talohan'ny septembre 2025 tsy mbola tsisy nanofinofo hoe hitondra ny tany sy ny firenena ny filohan'ny fanavaozana. Fa tendrin'Andriamanitra moa
tsy takatry ny olombelona io izy fa tondra antsika zao io zany, tonga eo am'izay zany izy zao io zany. Izany hoe raha zay le filazany Saintia zay hoe misy olona mitady sorona amy resaka vato, resaka fahefana, possible oziny, ary miteny mihitsy izao hoe ambony oziny le valeur n'le tovan'le olona varira araka ny fanazavany eo zany. De zay ozy no ampiasan'le mpanao sorona azy, zay tsy prouvé le izy zany fa zavatra resahany fotsiny, satria tsy marina zany hoe ambony ny varira de ny tsy varira zany ambany maivana, tsy marina zany fa resaka aely mba hidiabolizena an'le mpitondra anatin'ny fanavaozana, fa tsy marina velively zany zavatra zany ary tsy azo ekena zany. Ka eo indrindra zany mitondra fanazavana hoe le izy mazava maniraka olona reo olona reo mba hiteraka, mba hampisy savorovoro eto amin'ny firenena, ninona ampiasainy zany taony daholo rehetrarehetra, ataony resaka hoe fanakaramana olona ohatra, resaka mpianatra amin'ny université ohatra mety karamainy korontana, karamainy zay olona fatapantany amin'ny jirama ao mba hanao sabotage, hanao coupure, reny izy daholo reny. Ka amy resaka combat ohatran'io zany tous les coups sont permis zany, mandeha daholo rehetrarehetra, fa le civily, le olon-tsotra, le tsy manantsiny no mampalahelo anatin'le izy ao zany. Ka isaorana ny prime ministre lehiben'ny gouvernement zay efa nandray ndraikitra ary tena hentitra izy amy décision raisiny, nanao déploiement massif nireo le miaramila reo hatramy garde présidentielle na avoaka daholo zany, anao an'izay fampandrina fahalemana ankapobeny zay. Raha ny hevitrako manokana raha tokony midécréter izy karazana président zany tokony midécréter état d'urgence, zay ny tokony atao raha nitretrako manokana, satria reo olona reo zany tiametraka hoe tsy voafehy le tanàna, nefa au contraire milamina ny tanàna, milamina, sauf que hoe misy an'ity le resaka lajaza ty fotsiny, fa milamina ny tanàna, milamina ça va, ny olona manao ny fiainana mitady vola rehetrarehetra, tsisy problème eto, tsisy problème hoe resaka hoe korontana zany, fa ny fiainana tsy alany olana, fa tsy araka an'le version ataony zareo hoe savoritaka Madagasikara, tsy zay. Ka io zany zareo zany tia mpiseho amy SADC hoe io rangahy io anie ka tsy mahavoafehy fitondrana firenena, nefa tsy zany zavatra misy eto, mandeha tsara ny asan'ny gouvernement zany, mandeha tsara ny asan'ny gouvernement zany. Ka zay zavatra zay zany mila mahatonga saina ny vahoaka malagasy hoe reo olona reo tsy mikendry ny asoa ny vahoaka malagasy zany mihitsy, fa ny atongavany amin'ny fahefana indray mandeha amin'ny fomba rehetra, ary tsy nahafaly azy ny alany tamin'ny fahefana io. Tsy mbola nahafapo an'zareo zany le fampijaliana vahoaka malagasy teto anatin'ny firy taona, fa mbola teverina indray mandeha izy, ka tsy azo ekena zavatra zany, tsy azo ekena zany. Tsika efa niala tamin'ny zay le hoe fomba fitantanana tsy nao amboteto zay, tsisy manao marche arrière am'izao intsony tsika, fa miankina amin'ny filohan'ny fanavaozana ny rehetrarehetra am'izao io de aleo andeha am'izao le izy, fa izy mahafantatra zay mahasoa malagasy, izy mahay zay fomba hitondrana antsika, tsika mametraka fitokisana aminy. Izy raha teo olona mpanompon'Andriamanitra, fa nay masina mitarika azy anatin'izay zavatra zay. Ka izao Andriamanitra tsy andry ny hafa io, andritsika, ary tsy maintsy misy farany fahoriana. Izao fitaintainana, zao paniky mahazo malagasy zao io zany dia tsy maintsy isy farany zao tsy ho ela. De ny tianao tsindrindra koa ngamba ny anatin'izay dia misy koa reo olona manao fausse alerte, misy page fake any, misy compte fake any, mamorona mihitsy, mamorona isa minitra izy mandeha, fa nisy olona tary koa, nisy takazobe koa nisy zao de mamoaka sarin'olona mihitsy izao, mety sarina afrikanina any le izy, mety sary hafa mihitsy, very tary koa, de avao hita ndray koa aveo. Ka reny zany tokony amoahana, tokony asina fanaramaso, so ihany moa fa misy an'le lalàna vaovao makasika ny resaka cybercriminalité iny, zay vao lany, zay vao nivoaka tary amin'ny conseil des ministres androany, zava-dehibe zany reny zany, fa mila fanaramaso io page Facebook sy compte Facebook io, satria misy manao n'importe quoi izy io mamorona zavatra zay miteraka fanaintainana, miteraka asa saina ho an'ny vahoaka ao, fotsiny le izy.
fa tsy manao ny zavatra tokony atao am'zay zany ka mila fanaraha-maso page io fa lasa manjary manao foana olona sasany aiza koa de foronao le izy tariko ohatran'izao eto zany marina fa misy le izy tena misy le le situation zany misy eto hoe misy le halatr'olona misy le halajaza ary misy le voan'olona fa kosa tsy am'le io nombre le am'izao io zany fa mety ataontsika ohatra hoe au lieu de hoe telo le izy de misy olona sasany zany tonga de mipublier izy roapolo any exemple zay teneniko zay exemple zany zay fa maro le izy misy eto fa mbola ataony 4 fois am'zay zany le 4 fois le réalité tena misy le publication ataony de reo compte fake reo samy manao daholo de miteraka panique izay zavatra zay ho an'ny vahoaka malagasy ka isaorana moa ny gouvernement fanavaozana zay manao ny antso-zavatra am'y zavatra zay ka ankasitraka de irarina mba iverina am'laony farany zay aingana izay lay filaminana zay fa tsy vitan'ny firaisankina io firaisankinantsika no zava-dehibe matoky ny faindreny mpitondra atsika saotra atsika rehetra ny aino hatramin'ny farany